Vola mitentina enimpolo tapitrisa dolara amerikanina no omen'ny banky iraisam-pirenena ho an'ny ministera amin'ny sany fanajariana ny tany. Io vola io dia entina anatanterahana ireo tetikasa mahakasika ny fanatsarana ny tanan-dehibe na ny plan d'urbanisme. Votoatin'ny resaka dia momba ny croissance agricole et sécurisation foncière. Izay nanankiray ny faharoa, urbanisation grand talent. Dia ahoana améliorentsika ny totsika hoe reto lakan-drano rehetrarehetra ny rano eto Antananarivo, ahafahantsika manatsara ny tanàna Antananarivo ity, ahafahantsika manatsara ny tanan-dehibe rehetrarehetra eto Madagasikara. Mbola tsy nisy zany hoe Banque mondiale nanome volantsika ka kirakirain'ny ministera mena amélioration amina iny moa filazan'izany hoe formation amena ny mpiasa ato amin'ny ministera, ahoana ny fomba fanaovana passation de marché, ahoana ny fomba fanaovana kirakiraina vola. Voalohany zany fitokisan'ny Banque mondiale amina fanjakatsika zany, fatokisan'ny Banque mondiale amin'ny ministera atsika koa zany, amin'ny aménagement, amin'ny resaka urbanisation, amin'ny resaka totsika hoe aménagement 100 millions de dollars. Sambany moa nisy ministera tantanany vola avy amin'ny banky iraisam-pirenena tahaka izao ka midika fahatokisan'ity banky ity ny fitondram-panjakana izany ary indrindraindrindra ihany koa ny fahatokisan'ny ministera amin'ny sanan'ny fanajariana ny tany.